aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana indray. Jaona voalohany toko 2 andiny 5. Anio dia misy antso mazava ho antsika sahy mivavaka ho ny ten'Andriamanitra. Aza tia izao ny tontolo izao na izay zavatra eo any. Midika izany fa tsy azo atao ny manaraka an'Andriamanitra amin'ny fo iray, nefa mbola mifikitra amin'ny fomba sy ny fitiavana n'izao tontolo izao amin'ny fo iray hafa. Rehefa mifangaro ny fo dia mora very ilay lalana mazava tokony andehanantsika sy anarantsika an'Andriamanitra. Ny maha-kristianina dia tsy zavatra miseho amin'ny fitafiana na endrika ivelany fotsiny ihany, fa amin'ny fiainana manontolo mihitsy ny maha-kristianina ry Ralasaina Bavimalaho. Ny fomba fisaina, ny teny, ny safidy ary ny tanjona. Antsoin'Andriamanitra isika mba tsy hitovy amin'izao tontolo izao, fa olona voatokana ho azy manokana. Tsy mora izany satria misy hatrany ny fandriana anaraka ny fomban'izao tontolo izao, anaraka ny hafa sy ny ifanaraka amin'ny manodidina. Saingy rehefa i Jesosy Kristy no ivo ny fiainantsika, dia izy no manampy antsika hiaina an'izany fiainam-bavaka izany, ho madio sy mifantoka ao amin'ny mandrakizay. Tsy afaka mity an'Andriamanitra sy izao tontolo izao amin'ny fo iray isika. Ny maha-kristianina dia hita amin'ny fiainana manontolo, fa tsy amin'ny endrika ivelany na bika ivelany sy ny sisa fotsiny, fa amin'ny fiainana manontolo mihitsy. Antsoin'Andriamanitra ihany koa isika mba ho olona voatokana ho azy sy olona tia vavaka, olona mifandray tsy tapaka aminy. Ny fanoloran-tena amin'Andriamanitra dia tsy indray andro, fa fomba fiaina mandritry ny fiainana manontolo androm-pahavelomantsika mihitsy. Koa anio manontany tena ianao, sahy mivavaka amin'Andriamanitra, sahy manolotra ny fiainanao amin'Andriamanitra. Ary aoka anontany tena ihany koa hoe mbola manandrana mifanaraka amin'izao tontolo izao ve za? Mbola an'izao tontolo izao ve nataoko lara-pamena noho ny an'Andriamanitra? Aza matahotra fa ianao dia olona manokana ao amin'Andriamanitra, ary ianao dia olona miavaka rehefa ao amin'Andriamanitra, sahy mijoro ho an'Andriamanitra. Satria rehefa manokana ny fiainantsika ho an'Andriamanitra isika, dia izy no manome hery sy fitarihana ho antsika isan'andro san'andro. Raha tianao dia zarao amin'ny namantsika mandrakariva ny video tahaka izao, satria mampahery azy ireny izany, ary ampahery ianao ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay norenesintsika tamin'ity anio ity. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao satria tsara ianao. Misaotra noho ny amin'ny teninao, mety eza mindra fo amela ny elokay tsiraray avy. Ny teninao anie dia tsy hiverina ny aminao raha tsy mahavita ny asany aminay tsiraray avy. Mitahi manokana ny any an-tokantrano ianao. Aoka ho feno fitiavanao sy ny fahasoavanao ary famindramponao ny tsiraray avy. Dia io ny tontolo andronay mbo voninahitra irery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.